Fantsy FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Tsy vanona. Tantara no soratany Fetsoniary Lala na Jean-Paul Henri Lalaine. Ireto avy no hanome ny tantara. Ny Anarazafy, Fitahian-Tsoatienne, Fahendrena Raherinabiana. Niaraka tamin'ny Levatsiaro ary Tendry Manakasina. Nanantotosa sy mikirakira ny lafiny ara-teknika. Fanampy. Andro fahatelo. Ohatray, ahify dadatoy, niveriko nivoaka ary ianao. Aty koa fa tediavin'ny lahoay zary. Sady voaka foana koa ary ve. Aleo mba asiana fakanaina atao tanàna aloha na dia hoe androany fotsiny azako. Ino ary dadatoko, fa mba hanararaotra antany zavatra kely aminao marina ho aloha dadatoa, indrindra amin'izao fotoana tsy maheoany izao. Hoe ahoana le zay ry taratra. Sady eny fa zaroko aloha mba eto ianao androany. Isan'andro man tsika samy variana amin'ny asa sy ny fianarana dia samy tsisy manam-potoana iresahana firy. Fa fanontaniana inona ity zany ry taratra. Resa dia langa zany tsy maintsy hoe aty amiko aloha no miresaka an'izany fa tsy ilaina ireny lahy. Ka ianao no tiako hametrana an'ilay fanontaniana aloha fa tsy neny ry dadatoa. Ay, ka lazao ary fa menao lahy. Ahoana ary dadatoa? Tsika marina avy eo tsy mba manana havana mihitsy na ohatr'izany na dia iray aza ohatra. Hatramin'izay nahatserovako saina mantsy dia toa-tsika telo mianaka foana ny ato fa tsy mba misy fianakaviana mangy akory. Ary tsy mbola tsarokona mangiavana izany koa tsika. Dia faharoa manarak'izay dia izao. Aiza ny misy ny tanindrazantsika sy ny fahasan-drazantsika fa mba tiako ho fantatra kosa izany dadatoa. Zahay ary ho le fanaposika. Dia inona no valiko an'ity zazy ity amin'izany? Tena tsy maintsy voatery andainga amin'ny lahy kosa aloha ary taratra. Tsy afaka nilaza marina amin'ny lahy. Efa nandrara mafy manko faniry mba tsy ilazako ny tena marina ny taratrako. Eo dadatoa, valio moa fa aza ilozanao miondrika fotsiny eo miandry ny valitenao any ahako Satria moa ela manontany dia mila valiny manana havana tokoa lesitsika ry taratra saingy tsy fantatra hoe iza dia aiza ny misy azy ireo Zany ve? Dia ohatr'izany koa ny fahasan-drazantsika sy ny tanindrazantsika. Tena tsy azoko ry dadatoa. Aza vao tsara mihitsy aloha ka, aza vao tsara. Tazao ary dasy fanireny lahy ihany ny zanaky neny. Araka ny voalaza ny neny dia vao be voka efa-bolana izy dia nilaozany dada. Tamin'izany dia efa nomenomenina tamin'ny neny ny ray aman-dreniny sy ny fianakaviany rehetra satria be voka tsy nanambady izy. Satria ariana nefa dia mbola be voka amin'ny fanirindray neny nefa mbola tsy fantatra ihany koa izay rainy. Mazava loatra io. Ka noho izany rehetrarehetra izany dia narian'ny fianakaviany neny izay telo mianaka kely. Niezaka nanontany an'ny neniny misy an'ireo fianakavian'ireo ato aty ariana fa tsy mba nisy nentina noro mihitsy letsy. Zany ve? Efa nanary antsika ry zareo ary avelao letsy izany ho any Zay no antony tsy mba halalantsika ny fianakaviantsika na neny aza eny amin'ny fahasambahiany no milevina satria tsisy fahasan-drazana resitsika. Zany ve ry dadatoa? Ay mampalahelo be ohatr'izany fiainantsika. Letsy ary taratra. Fa izany hoe efa mividy tany ihany dia anamboarantsika fasany. Rehefa vita izay fasan'izay dia afindrany neny. Dia any koa tsika sy izay hovady aman-janakely any no ilevina rehefa maty. Eny fa na dia faniry koa aza dia any no ilevina letsy. Ary mombamomba ny dadako kosa mba manahoana azy dadatoa? Aiza izy mbola velona ve sa efa maty? Tena raha momba an'izay indray aloha dia tena hifonako amin'ny lahy lesy fa ny reniny lahy ihany no mahalala an'izany. Tena efa nisikotra azy mihitsy aho fa
Tsy mbola namaly ahy izy hatramin'izao e. Ndeny ary misaotra anao namaly ny fanontaniako ry Dadatoa. Efa vonona tsara daholo ve nareo mianaka raha faniry sy taratra? Aza ela fa mandroso miariva anie ny andro e. Mbola betsaka koa ny zavatra ho atao tsinonako. Ie, efa vonona tsara fa taratra zao mbola be kenkenao amin'ny efitrano aoka. Manoatra rangano ireny vehivavy ireny misolo akanjo. Zao mbola tsy vita ihany fiomanana na dia hoe efa inona azy. Efa hita ary neny fa aza dia menomenona eo a. Ahoana aloha fijeriny eny am' zao e. Mba misy jerena ihany ve sa mba mahasarika sipa ve? Andray sady ao tsara anao ry zanako. Izany ka tena tovolahy tsara tarehy sady bikana. Iza ny tovovavy tsy ho tara amin'izao? Tena hoe fanaperana ianao ry taratra. Misaotra neny aloha amin'izany fantokafana izany e. Raha nisy madinika ty amiko nomeko ianaoko. Anome ihany ve ianao dia vola madinika fa tsy mba vaventy e. Ary Dadatolo hoe, ahoana fijerinao anako? Marina ve zany lazaineny zany sa blague neny io ka? Eny letsy a, tena marina izany e. Ary mbola tsisy tovovavy miaraka amin'ny lahy tokoa aloha ve? Raha misy lesy dia mba asehoana ihany mba ho fantatra fa aza dia afempenina any ambadimbadika any e. Dadatoko zany, raha misy ve any dia tsy asehoka anareo e. Hitanareo eny foana zany rehefa misy re aza maika. Eny ariko, ka andao amin'izay aritsika handeha. Amindra ny bebe any amin'ny fahasambaotsika tirony eny sy Dadatoko. Nefa tao tsapako hoe marikila ihany zany fiainantsika izany satria tsika telo mianaka ihany no anatrika an'izany fa tsy mba misy fianakaviana hafa koatry. Fa tena ahoana loatra ny tsika telo mianaka ihany ry Dadato sy neny a. Aiza daholo ny fianakaviantsika? Aiza ny fianakaviana avy amin'ny dadabe sy bebe e? Taratra, hitako lesy avaly an'lahy amin'izany e. Efa voalazako an'lahy daholo anie marina rehetra e. Ary Dadatoa, mbola tsy mino an'ireny zavatra rehetra nolazainao tamiko ireny ahako. Aiza koa ny misy olona tsisy fianakaviana izany e. Lazao amiko izay tena marina ry Dadato sy neny a. Lazao amiko. Taratra, mbola tianao ny havelomako? Mbola tia hita omirana endrika sy finaritra ianao? Raha mbola tianao iainako ireo zavatra ireo dia aza verina aminay intsony izany fanontaniana izany fa tsy tiako. Azonao tsara izany e? Iainy ary neny a. Noho ianao dia atsahatra izany fanontaniana manelingelina ny saiko izany. Eny fa na dia tena tiako aza ny ahalala ny tena marina momba antsika. Tiako loatra ianao ry neny ka tsy te hanao zavatra mampalaelo anao akory ahako a. Ny fahasambarinao ny iriko eto tany. Misaotra zanako a. Ka andao amin'izay rehefa ariva eto ihany ny andro e. Mbola betsaka anie ny programa miandry antsika e. Roapolo taona sahady tokoa ty Taratra. Efa roapolo taona koa izay tsy niainako andreny fijaliana tao amin'ny dada ireny intsony. Dada, mba manahoana tokoa ary izay izy mivady any e. Tsy niona intsony tokoa mantsy izay tao aorianan'ireny fifandirana sy ny sisa ireny. Ary maninona tokoa ary raha jereko eny amin'ny zareo izy e. Dia lazaiko amin'ny enibotrany tena marina. Tena mety izany ka. Aleo fatany ny ara-tsitsain'ny dada. Lasa zao e. Oay marina, faniry ve ty? Faniry ve ianao? Ay, ianao tsy maty ihany. Ie, izy indritra ty ka. Le zanako nanaparanao ny abibinao. Le tsy mba niatranao akory fa nampijaliana. Moa mbola zanako ihany a. Mbola zanako ihany nandraisanao ato amin'ireny.
Ary lasa tena nahazoaina be ny ianao zany e. Sady zay lasa manja be koa. Fa hono ahy, efa manambatsy zany ianao izao. De efa firy zany ny zanako. Za zao mantsy nieritreritra hoe na ianao maty niaraka tamin'ny kibonao iny, na ianao lasa nahantra vateran'ovana. Ay, tsy zany mihitsy nitako ankehitriny fa faniry hafa mihitsy. Finona aloha no nataonao e? Mivary tena? Andraisa mba fomba fijerinao ahy. Hita mihitsy ianao hoe olona tsy mba mahay mijery miambo fa miba foana. Sady ahoanao inona koa izay toy any fiainako tany e? Hadray eo ary lala. Ary toa malasa mahay vavika lakely ty. De inona hono zany le antony ianao aty aminay aloha e? Tonga izesy tamiko ve fa hoe tafita ihany le nroanay sy nampijalianay? Hitady an'ny enibodo aho fa tsy za mihitsy ny aleako aty akory e. Eny e, tena tafita tokoa moa zany ny tenanaiko. Jereo amin'izao endriko sy fitafiko izao fotsiny e. Raha bodo? Fa hitadavinao atao inona aloha izy e? Ilazako ny marina rehetra ny ilaiko azy e. Mila mpahafantarina azy ny marina hoe ianao indray ny zanako. Ka ao izy sa tsy ao e? De ahoana zany ny ataoko amin'ity le asa? Tsy ho loza ny hitrangeta raha fantatra raha bodo amin'ny tena marina. Mila mitady hevitra laritsiny fa tsy lasy ty de n'izao raha bodo mbola tsy eo zao de aleo hitadavana fiky ty. Ao ve izy sa tsy ao fa ela be ange ianao zany. Raso vetivety ary fa atsoko izy. Nefa melohan'ny atsoko anazy de mifona aminao Efa nanenina tamin'ireny zava-bitaka ireny anaka fa mifona aminao dada. Mifona kiafa nira. Lela palaty tsy mila an'izay fifonanao ahy e. Neny body fotsiny no asainao maketo miresaka amiko. Mazava? Andraso ary. Tonga de velesiko amin'ity azo hidim-baravarany ity tiako vady andro fa tsy. Ary ataonao iny ny azo iny? Zany tadado tiala totombita. Zay fa tsy nahatsiaro teny ty. Ary alolo fatorana malaky de arinany amin'le rano mandeha ary fa any manko zao ny enoko fa tsisy olona hitana sady toerana mankina raha teo koa. Sy mba mitonatona tsy hitako izay mbola molamola anakanisany taty ihany nefa efa tsara toerana tany amin'izay nisy azy tany. Ary andao amin'izay andeha malaky sao dia tratra ny rabody eo ty any. Ary taratra mba mihinana ihany le tsy aloha sakafo fa raha reo anie lahy e. Ary mba kalma koa ela fa aza dia manao ohatran'io letsy Ka tsy dia hihinana sakafo mihitsy ary dadatoa. Tsy milamina mihitsy ny saiko raha tsy hitiny eny e. Ole tia efa manao ny asany amin'ny fikarohana amin'ny faniry kosa anie mpitandro ny filaminana e. Andraso aloha izay voka ny fikarohana ataon'izy ireo. Ny atahoarako ny dadatoa dia sao dia efa maty ny eny e. Aza misy anie zany. Aza hitako laka vata mangatsika no hitantsika sisa. Kosa letsy mba sanatry avokosa izany tenina zany e. Ka tsy vitako e. Ary aza dia mieritreritra zavatra ratsy ohatran'izany aloha ela. Ary mino ela ana fa tsy maintsy ho hitantsika izy na mbola velonaina somatsara. Ka efa 2 andro anie zay ry dadatoa e. Efa 2 andro. Hatramin'izao nefa mbola tsy hita ihany velona sa maty. Tena tsy atao eo mason'ny taratra aloha fa na za koa aza efa mana zavatra ratsy ihany e. Lasa iza fotsiny teo ary faniry e. Anatria ve ka maty tokoa e. Tena tsy tiako sainina akory aloha zany e. Fa farafaratsiny hoe nisy nakakeriny dia alohanay ny vola tadiavin'ireo nakakeriny azy dia alohanayko na ohatriny zany na ohatriny. Dadatoa. Misy maintsy ny izany telefonina zany. Po tsy enao akoryko. Oay, ay tokoa. Allo, eny tompoko. Izy indrindra tia mandrainao ty ka. Fa iza ka ianao azafady e? Ahoana? Hôpitaly? Ay, de efitrano fahafiry misy azy azafady indrindra.
Eny ary fa ho avy zay zao dia izao mihitsy misaotra betsaka tompoko. Fa hono azafady iza kay no nitondra azy teny? Ay, misaotra dokotera. Fa misy inona Dadatoa ha? Iza le niantso teo dia iza koa ny eny amin'ny hopitaly. Dadatoa fa misy inona ha? Kalma ho aloha ela azafady. Zao letsy mila maikeny amin'ny hopitaly tsika izao fa nisy nitondra eny mifaniry. Maninona hoe ry Dadatoa? Zany ary ela ho aza mieritreritra an'izany. Tena tsy mety izany fieritreretalina zany mbola velonaina hono izy fa marary dia mbola tsabony olona sendra ny lomano no nahita azy netiny rano dia ireo no nitondra azy teny amin'ny hopitaly. Efa nitsabona tany amin'ny hopitaly nanakaiky le toerana hono izy. Tsy fitandrereo tany anefa fa maintsy nampiakarana ty hono izy ko. Mety efa grave be zany aretin'ny zamma toa hoe tsy vita tany fitsaboana azy fa tsy maintsy netana tatiry Dadatoa. Dia tsy haiko lesy fa andao malaky aloha tsika ho eny amin'ny hopitaly dia eny tsika mahalala an'izay zava-misy eny ny azo antoka fotsiny aloha dia mbola velo mifaniry. Andao malaky andao Dadatoa. Ndao e. Andray ianao roneny fa dia iza losa kosa navita an'izao e. Andray roneny laza aminao fa na iza navita an'izao dia tsy anelaky fa ataoko malala tsara. Avelako vetivety eo aloha nareo fa andeha hividy an'ireto fanafody reto raha sendraka misy zavatra miseho dia mety ho dokotera malaky ala zany ry taratra. Endry Dadatoa. Oay neny misaotra n'Andriamanitra fa mifoy ianao. Neny efa manahoana zay ianao? Za efa nana zavatra ratsy mihitsy. Taratra neny zanako efa kely sisa niriko. Neny kely sisa dia andahoanareo efa manakaiky le ora ho tiako vovoka zanako. Aza dia mitenteny foana re ianao ry neny ary aza mbola miresaka betsaka aloha fa mbola resaka nge ianao e. Andaso vetivety aloha ianzy dokotera hijeranao vetivety. Zanako ahoana neny avela hoe resaka aminao fara. Neny aza miantso dokotera izany ianao fa aleontsika mianaka miresaka. Neny mila fantatro ny marina rehetra alohan'ny hafatesako. Neny aza tena sanoandeny zao ny marina zanako tsy mpianata zany izay zo fa olona mianatra antsika mianaka fotsiny izy. Ahoana tsara hoe ry neny zany olona tsisy fifandraisana tamintsika mianaka mihitsy zo fa olona nanavitra antsika tao amin'ny sarotra toy izao ny fomba fiainako sy ny fomba nionanay Neny dia olona nitondra fahoriana mahavoatra izany ianao so ihany fa nisy an-Dadatoa so izany fa tsy zany efa tsy etson'izay nifarantsika mianaka. toy izay ny tantaram-piainantsika ary taratra tantara tena nampalahelo. Tena mba olona tsy fohanina mihitsy izany dadanao sy reny kelinao izany ry neny olona mba misy fo mitempiano ve zareo taratra mbola misy zavatra tsy fantatra ao ankoatr'izay koa mbola misy inona kory neny inona momba ny dadanao re mbola dadako ihany ane ny dadanao manina hoe zany andray ry neny dadako nahitako masoandro ihany hoanitra ianao izy ny navitana n'olana ka na abevoka andrekako tena olona biby toetra tsy vanina ianao ihany navita nanabevokanao aka tsy ekeko kosa izany
Fa iza loatra zany rangahy tsy vanona tsy mifatotrova zany e. Iza? Ina ny lazako an'izany olo zany? Dadako sa dadabeako? Tsy vitan'izany koa fa mbola izy koa neny namono ka nahatonga ohatr'izao e. Maninona tsara hoe rineny? Dia mbola izy ihany koa navita nanao an'izao taminao. Toroa ihany misy azany rangahy zany anaovako azy fa tsy manaiky an'izao kosa rineny a. Olona ohatr'izany ny tsara foana eto amin'ity tany ity. Fanimba ny fiainan'olona. Taratra, jereo ao anaty poketrako miloko menamena ao fa ao ny adresy misy azy. Misy sarina telo mianaka koa mba hamantaranao ny endriny. Marina fa hoe tsy mety samy mamaly izany anaka. Nefa mampirisika anao kosa hoe valiofaty izy fa betsaka loatra izay zokana mpitondra ny asa e. Mafikisa ianao anariny fa tsy ataoko afa-mainy sady tsy hanolo zany fa tsy mantsy malifaty ianao ahiko. Zay fa veloma mandrakizay za sanako zany. Tsarova fa tena tianao Oi, Nena. Neno a? Neny. Aza mbola inaosanao aho Neny. Dokotera. Kunci Neny so mbola fiala ihany e. Dokotera va? Neny. Fa ahoana tiry taratra? Fa manino ny faniry? Tadatoa. Lasy Neny. Lasy izy. Nozasatsika ry tadatoa. Andray ry faniry. Faniry fa tena ahoana kosa ny te. Loza aty zay. Mbola milanao ny izay ry faniry. Mangity. Ferolo magitsika ry tadatoa. Oakalety zay ry taratra. Andao karakara ini. Mandriapia tanàna faniry. Malagasy FM nanolotra ho anao teo. Tsy vanona. Tantara nosoratany Fetsoniary Lala na Rambolasoa Henri Lalaine. Ireto avy no namelona ny tantara. Ny Anarazafy Fitahian-Joatienne Fahendrena Raherina-Bina. Niaraka tamin'ny Levatsiaro ary Tendry Malakasina. Nanantotosa sy mikirakira ny lafiny ara teknika Fanampy. Mbola hitohy